Nampahafantarina androany kosa ny seminera iraisam-pirenena karakarain'ny ministerany asa vaventy tanterahina ny 2010 hatramin'ny 17 septambra izao eto Antananarivo. Hetsika izay natao mba handrindrana ny fianatra amin'ny famolavolana sy ny fikajiana ny asa vaventy. Claude Arasolson sy Laza Morgan. Tafiditra ao anatin'ny fionana tampony francophonie izay ho tanterahana eto amintsika dia mikarakara seminera iraisam-pirenena ny ministeran'ny asa vaventy sy ny mpiara-miombonantoka aminy ny 17 hatramin'ny 17 septambra izao eto Antananarivo. Ny tanjona dia ny handrindrana ny fenitra amin'ny famolavolana sy ny fikadiana ny asa vaventy eto Madagasikara izay tokony ampifanarahana amin'ireo firenena mampiasa ampahany na manontolo ny teny frantsay. Nisy ny fampafantarana izany ny tolakandro teo teny amin'ny ministera teny Anosy. Seminaire teo rehefa nivolazantsika teo dia karazana fampianarana na fampiasana an'ity Eurocôté eto amintsika. Tsy maintsy formena zany ny ingénieur atsika sy ny architecte atsika amin'ity fenitra vaovao mba ahafahantsika mampiatra azy, mampiasa azy amin'ny sehatra ny asa vaventy na ny taotrano zany na ny lalana. Ny tanjon'ny seminera dia ny anairana ireo tompon'andraikitra mahefa mahakasika ny mahazava-dehibe ny anombohana ny fandiniana sy ny anapahan-kevitra ny lalàna ofisialy ahafahan'ny enjeniera sy ny arsitekta ampitovy ny tady dokanga. Kendrena amin'izany ny fampafantarana ireo tompon'andraikitra amin'ny fivoarana misy indrindra fa ny lalana sy ny fitsipika mifehy ny fanadihadiana sy ny famolavolana ny asa vita amin'ny beton sy ny vy.